Oka tsy fampidiridiritsika fa aloha isy araba ihany a ho mariky ny fifandraisam-po sy ny tsy ataoko hoe fahalalam-pomba fa fifankahafantarana. Arabaonao akaikinao hoe faly aho mahitanao androany hoe tonga soa ianao. Teneny izy hoe marina hoe fa misy kely ihany hoe noho ianao no atongavako eto, fa mihoatra lavitra be noho izany hoe lay Andriamanitra no andrandraiky hoe ndao tsika hitehaka mafy be ho an'Andriamanitra. Aleluia. Misy vaovao ve, misy vao androany ve tonga eto andro? Tsy misy. Misy. Tsika vaovao foana isan'andro makeo amin'Andriamanitra marina zany fa hoe le olona hoe vao zay vao tonga eto amin'ny tranopokin'olona. Misy. Arabao izy dia tena hoe tonga soa ianao hoe tena tahian'Andriamanitra ianao. Tsy ampitahotra anao nge izay fa andray anao ampitiavana izay. Dia izao ny voalohany hoe fa ny sisa manaraka ihany. Aleluia. Andao tsika hitsangana dia saotra an'Andriamanitra satria ny fahasoavany sy ny famindrapony mbola ahafahantsika mijoro sy maneho an'izay fitiavana izay. Ary tian'Andriamanitra tsika tena ho feno fitiavana ary hiaina ao anatin'izay fitiavana izay. Fitiavana anazy voalohany indrindra dia fanehoana sy ho fantsona tsara ho amin'izay fitiavana izay. Dia tsy adino ihany koa ny miarahavana izay mety manaraka ny any ambadika any amin'ny zotra-tserasera dia manonona ny fiadanana ho an'ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia asandrato ny tananao. Matsampy ianao fa tsy nandeha irery ny fiainanao. Fa nisy an'ilay Andriamanitra tompon'ny aina sy nandahatra ny zavatra rehetra. Manana ny fihevitra sy ny planina eo amin'ny fiainanao. Dia izay ny mbola mahatanteraka ny zavatra rehetra. Na ny amin'ny fotoana, na ny amin'ny toerana, na ny amin'ny fahavelomana fafahana mbola manatrika azy eto amin'ity toerana ity sy manandratra azy sy manome voninahitra azy. Makasitraka anao izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao izay mbola matoy izao anay, ary misaotra ny amin'ny famindraponao izay manaraka anay amin'ny andro rehetra hiainanay. Mbola ahafahanay indray manambara ny fahatsaranao sy manandratra anao eto amin'ity toerana ity, ilay anotokana mendrika omem-boninahitra. Misaotra ny amin'ny heri-tanjaka ny amin'ny fahavelomana, misaotra ny amin'ny herinandro izay nidiavina, misaotra ny amin'ny fiarovana, ny amin'ny fitahiana, ny amin'ny lafiny maro, ny amin'ny teny izay tonga aina ho anay, ny amin'ny fanatrehanao, ny amin'ny fitantananao mba andehananay tokoa. Hikatsaka sy hisokatra amin'izany firaisan'izany, izany fiombonan''izany. Ary makasitraka indrindra Tompo ny amin'ny fahafahanay mbola mitondra ny momba anay rehetra eto anatrehanao androany. Malalaka ao anao ny momba anay rehetra. Indro izay manolotra ny tenanay ho fanatitra velona masina kasitrahanao indray androany. Fanompo-pivavahana ataonay izany. Manoloana ny voninahitra sy ny fahatsaranao. Manoloana ny fahalehibiazanao. Ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Tahaka ny tanimanga tonga eo pelatana ny mpanao azy zay amin'izao rasy fotoana izao. Tsy misy tonga eo aminao ka ohatran'ny tahaka ny ho briky efa nafanaina. Tsy iova fa briky efa tanimanga ny volavolaina ny nafanaina mba ho tonga amin'ny toerany mapety azy sy amin'ny anjara voatendry tokony hisy azy. Dia tahaka izany izay androany Andriamanitra, ilay tanimanga volavolain'ny ao an-tananao, ilay mahefa, ilay mahay, ilay fahendrena sy manana ny fahatsarana rehetra, tonga anaiky ny amin'izay fanitsiana, tonga anaiky ny amin'izay mety fanamboarana.
ary fantatray loatra fa ny eo amin'ny fanatrehanao dia afaky ny isy fiavaozana, isy fampahirezana, isy fanasitranana, isy fananganana, isy fifaliana, isy fahafinaretana. dia ko feno sy tanteraka ao aminay tsiraray avy izany Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny fisokafanay feno sy amin'ny fiondrehanay, amin'ny fiankofanay feno eo anatrehanao, ilay Andriamanitra mahefany zavatra rehetra, manapa ao am-ponay, iovanay amin'ny fanavaozana ny saina, ahafantaranay ny sitraponao, andehananay araka ny ankasitrahanao. Androany Andriamanitra dia aoka ianao no ameno ny tsiraray avy, ny fanainao masina no aoka anampy hitaridalana, aneo tokoa ny hevitry ny fanambaranao sy izay tianao ho tanterahanao aminay tsiraray avy, satria laonay nahary ianao ihany koa no mbola mitahiry, ianao ilay Andriamanitra izay mendrika no deraina azy, mendrika ny asandratra, mendrika ny isaorana. Makasitraka indrindra raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Amen. Salamo fahazato, salamo fahazato andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, amin'ny anaran'i Jesosy. Miobe eo an'i Jehovah ary tany rehetra, manompo an'i Jehovah amin'ny fifaliana, makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midiro eo mivavahady amin'ny fisaorana ary eo ankianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazany anarany, fa tsara Jehovah mandrak'izay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Misaotranao izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy mitsahatra ny misaotranao sy manome voninahitra anao, fa mendrika loatra ianao, ho anao ny dera, ho anao ny atsa, anao ny hery, anao ny voninahitra, ny fahafenona, famirapiratana, fahazavana, fedanana, dia ianao izany ilay Andriamanitra rainay. Dia misandrata eto amin'ity toerana ity ary misandrata ao am-ponay, misandrata eo aminay manontolo, mba ho tonga amin'ilay ilainao sy amin'ilay ankasitrahanao izay tsiraray avy eto, ho fantsona, ho fitaovana mahatoky eo am-pelantananao. Mety izay Tompo, malay izay Tompo, ary atanteraka izay Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ratsika mbola hiaraka hivavaka. Ray masina tsara indrindra, mbola velom-pisaorana anao ny fonay ny amin'ity fotoana androany ity. Misaotra betsaka ny amin'ny fitaomanao ny tsiraray avy Tompo, tonga eto amin'ny fanatrehanao. Misaotra ny amin'ny fanasanao anay, misaotra betsaka ny amin'ny hery ny tanjaka omenao, ny fahasalamana izay omenao ny tsiraray avy afaka tonga eto indray androany. Iaona aminao, iakoka eto ratrehanao, iaino ny teninao Jesosy, manjaka feno, sokafanay ho anao ny fonay androany, tena anjakanao tanteraka Jesosy. Velarinay eto anatrehanao ny momba ny rehetra, ilazanay fitiavana ianao Tompo. Misandrata Jesosy, aterinay ho anao sady ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ho ataonao amin'ity fotoana androany. Misandrata Jesosy malala, mendrika ianao. Mijery anao aho, tsy atahotra raha eo
mefahitanao ahita tony fijerinao mijery anao ao fianao no mpamonjy mefahendrenao ainao zay tokony atao sandratanao Jesosy mijery anao tsy atahotra eo mefahitana ahita tony fijerinao mijery anao fianao no mpamonjy mefahendrena ainao zay tokony atao azao amin'ny heriko rehetra aminy heriko rehetra hotianao rilay abingako hotianao Jesosy rivatolabiko amin'ny androm-piainako sy homandrakiza amin'ny heriko rehetra hotianao rilay abingako hotianao Jesosy rivatolabiko amin'ny androm-piainako sy homandrakiza amin'ny heriko rehetra amin'ny androm-piainako sy homandrakiza amin'ny androm-piainako sy homandrakiza Jesosy aokany atmosferany lanitra ikoriny eto androany tompo malala aninika ny tsiraray avy aoko ho feno anao ny fonay aoko ho feno anao ny sainay ny tenanay manontolo momba anay rehetra aoko ho feno anao fanay masina raiso ny fideranay tompo manjaka feno anatin'ny fonay tsiraray avy halleluia halleluia
aminao kao arindriko avokoa ny varavarana fo tonga indray ny ora iaonako aminao tompo tsy misy afa-tsy izao sy anao ampahitao fitiao ka otro le diloilona anenika miseho ameko indray ka otrona
ampahita fitiao kaosur le diluilunao aokanenika miseu amikwindray kaatro fizy misy anao no tiako izay fa izay misy anao no tiako izay. Sakafo ny fona ho an'i Jesosy andray. Eto ilay mpanjaka mpanjaka sy tompony tompo manatrika antsika eto izy, mahita ny ao anatin'ny fo lalina antsika izy. Mino fa hamangy antsika tsirairay avy izy andray. Jesosy io ndreto izay tsirairay avy miondrika tao anatrehanao, feno fanajana anao Jesosy, fa tsy mitsinona loatra izay, tsy mitsinona ny momba ny rehetra fa ateriny eto an-tongotra iakohako eo tao anatrehanao Jesosy. Halleluja. Misy mpanjaka manatrika eto, sokafiny fo andray azy ny fidera no anjakany ny fahasoavany anenika tsika. Izy mana ireo enta mavesatra, ireo amboa rehetra eo an-tongony, misy anarana ambony anarana rehetra, Jesosy Kristy mpanjakany mpanjaka. Halleluja. Halleluja. Uaziliat sivuni naitra mendrikilay nandreswanti nalevina venitagana minke nifasana sinatazonazi fidera amin'ny avidrina Jesosy malalo, ianao lay mpanjaka sy tompony, ianao lay izy amizay ary mandra amizay tompo. Raiso ny fideranay, raiso ny fiangofanay, avy anatin'ny fonay manontolo Jesosy ho anao rery ihany zay. Aidazisi niranomas ufafa
atranondray utapitrangady tsy hoe rahita ny mpamondizika izy mana ireo enta mavesatra ireo amba rehetreo antongony misy anarana ambony anarana rehetra ianao zany jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka mifidera hoanao iray eo azy manjakizay masina masina mandrakizay misy anarana ambony anarana rehetra Jesus Kristy mpanjaka ny mpanjaka Jesus Kristy mpanjaka ny mpanjaka Jesus Kristy mpanjaka ny mpanjaka Naranao avy indrindra sy le ibe indrindra ambony ny anarana rehetra ny fiandriana fanapana fahefana sy toerana rehetra ambany anaranao ny anaranao lay avy indrindra sy le ibe indrindra ambony ny anarana rehetra tsika rehetra ny fiandriana sy fanapana fahefana sy toerana rehetra ambany anaranao ny anaranao ny anaranao lay avy indrindra sy le ibe indrindra ambony ny anarana rehetra Jesosy ny fiandriana sy fanapana fahefana sy toerana
masina mandrakiza mandrakiza yanao masina masina mandrakiza. Daontsika ity an-tanana mafy be ho an'i Jesosy mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompony. Teteny amintsika n'ity takarivo ity fa samy manana ny atao hoe fifaliany sy fitsaharany ary fiadanany ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Betsaka no mitady an'Andriamanitra dia miteny hoe rehefa mety be ny fiainako dia lanitra izay. Rehefa tanteraka ny valin'ny faniriako dia izay ny lanitra amiko. Raha olombelona ianao miaina eto tany manana an' Jesosy nefa te hametraka ny fiononanao sy ny fitsaharanao amin'ny fahatanterahany zavatra rehetra izay ilainao dia te hiteny aminao ao hoe ohatry ny saritsary-piadanana izany. Ary mbola tsy tanteraka ny fiakofanao. Ny fiakofana marina dia maneho fa rehefa eo ny fanatrehany dia izay ny lanitra ho antsika. Mahafantatra hoe Paoly sy Silasy fa tany am-ponja any amin'ny fonja faran'izay ratsy no mbola nahavita niteran'Andriamanitra satria tsy very fiadanana tamin'izay toerana mety tsy voatery hoe afinaritra nisy azy dia tsy tafasaraka tamin'ny fifaliany sy fiderana izy satria nahalala fa ny lanitra ho azy dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Andao ny hariva zavatra anankiray ny tiako tonga ao anatin'ny fonao ananjao fahatsapan'izao hafa mihitsy rehefa eo Andriamanitra. Teneno eo akaikinao hafa mihitsy rehefa eo Andriamanitra hoe. Alleluia. Afofany amin'ny lanitra ny taninao dia mitenena amin'Andriamanitra. Alleluia. Oh, izany toanao ety an-tany fitiavana sy manam-paharoa tsy mpantany afa-po Jesosy anao lay rano velona fanatrehanao no lany traoay aoka tsy amin'ny fahazarana ny atongavaka eto amin'ity toerana ity iona amin'ny olo-pantatra na mba te handray fampaherezana fa ny etaeta amin'ny fokandroany Jesosy dia handray ny teny fiainana avy aminao, sakafo masom-panahiko, sakafo ny atao-poko iona aminao manokana indray androany mitenena amiko dia vangio Andriamanitra fianao ilay mpanova tsy miova mandrakizay
ambara ho amiko ny zava-miafina ambarany teninao mba hifandraisako ampolalina aminao manam-paniriana ny aona aminao aniray aminao ary indrindrindrindry ny anao ny sitraponao mitenena Jesosy io miaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Andao ity tanana mafy ataovy mafy tsara ho an'i Jesosy. Halleluja. Mangataka anao azo toerana. Halleluja. Arabaony eo akaikinao dia teneny hoe faly mahita anao indray androany hoe miaraka tsika atao amin'ny fanatrihan'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Andreo rehefa dia zara amintsika ny mahasamihafa ny atao hoe communion sy ny union. Marina famelohan'ny atongavantsika any amin'ny union hoe iray amin'Andriamanitra tsika dia mandalo tsika ny lalana misokatra ao amin'ny communion na miombona amin'Andriamanitra sika. Miangavy ianao anaraka tsara androany arivo. Tena inoko hoe hanampy anao be ty fotoana androany arivo ty amin'ny alalan'izay teny rehetra voarainao eto. Raiso ny bokin'ny Apokalipsy toko 2 eo ny andresantsika lesona manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Marihana fa ny zavatra mitranga eto dia Jesosy nampanoratra an-Jaonina afatra ho an'ny fiangonana. Rehefa miresaka mahakasika momba ny fiangonana Jesosy dia miresaka momba antsika izy, tsika ilay fiangonana, fa tsy hoe dénomination akory, tsika ny fiangonana. Dia rehefa miresaka zany Jesosy hoe soraty ho an'ny fiangonana dia afatra ho anao ilay izy ny dikany satria fiangonana ianao. Ovakitsika anie ilay teny nampanoratany Jesosy tompo any Jaonina ao bokin'ny Apokalipsy toko 2 ny 1 ka hatramin'ny 7 ho an'ny fiangonana tany Efesosy. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Zao ny lazain'ilay miazona ny kitana 7 eny an-tanany akavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Iza ny lazainy eto? Jesosy. Zao ny lazainy Jesosy. Ozy izy amin'ny 2. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy ary ianao efa nizato eto zay milaza ny tena no apôstôly kanto tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka kanefa manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Ko tsarovy zay nitoeranao fontsombola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy zany dia ho avy aminao ka mindra amin'ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa zao ny toetranao. Alanao ny asa Nikolaita zay alako koa. Zay manatsofina aoko izy ihany zay lazainy fanahy fiangonana. Fa zay maresy dia avelako hinana ny avy amin'ny azonaina zay ho miparadisa an'Andriamanitra. Amen. Atsangany an-tananao raha azonao tsara ny zavatra tenenin'Andriamanitra. Mazava tsara ny zavatra teneniny. Androany amoaka tsokevitra mahafinaritra be mahakasika momba ny communion eto sy ny union. Zany hoe ny fiombonanao amin'Andriamanitra sy ilay hoe ianao iray amin'Andriamanitra. Inona ny mahasamihafa andreo zavatra anankiroa reo. Teto Jesosy tompo ry havana dia nandefa teno amin'ny fiangonana ny Efesosy. Ary hitantsika mazava tsara fa raha ny teny nambaran'i Jesosy rehetra dia asokajiana fa tena fiangonana hita fa mijoro Efesosy. Ny kalitena ny kalitaona fiangonana mijoro dia hita tao Efesosy. Zao no izy nijota amin'ny sitrapon'Andriamanitra Efesosy. Ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra Efesosy. Saingy tavela ihany izy rehefa nandalo ny scanne spirituel avy amin'ny Jesosy. Rehefa nijereny Jesosy sy ny scaneny mason'Andriamanitra ny fiainany Efesosy dia nisy fahitsitany Efesosy tao fa hitan'Andriamanitra.
Zany no antony tsy anomezanao noty ny tenanao, fandrosoanao mandrakariva ao anaty fandinitena, satria ny miaraka amin'i Jesosy Kristy dia tsy hoe ny fijoroana sy ny fahatsapanao mifanitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra ienanao, fa ianao mandroso ho iray amin'Andriamanitra, miompo aminy ary mirehitra ho azy. Lay afo ny firehetana ao anatinao ny amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra io, dia tadidio, io no ahalalana anisan'ny profim-panehoana fa voatahiry ao aminy ianao ary iray aminy. Zany hoe manam-pahefana ao anatinao. Izay no mahatonga ny 14 milaza. Kanefa ozy izy, ilam-panitsiana eto, satria very tsy hitako eo amin'ny fiainanao, tsy tao Efesosy intsony, kanefa fototra miazona amin'ny fanaovanjirony. Le fanaovanjiro zany tsy voazon'le fanaovanjiro, ny fananana faharetana, ny fahafantaran'Andriamanitra ny asa tao Efesosy, ny fikelezany aina, ny faharetany amin'ny tsy fahazakana amin'ny mpanao ratsy, ny fizantoetra ny fananany discernement matanjaka, ny fahalalany hoe tsy apôstôly fa misy mpamitaka mba iarovany ny fanoloran-tenany. Tsy mahazo na fanaovanjiro zany, fa ny fototra hiazonan'i Jesosy tompo ny fanaovanjiro, dia ny afo ny fitiavana ao anatinao tsy maty fa mirehitra ho azy hatramin'ny farany, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Satria zao nataon'i Jesosy eo amin'ny 14, kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana volony, ko tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo. Zany hoe nisain'i Jesosy ho fahalavonany tsy fitoerana teo amin'ny fitiavana voalohany. Ny tsy fisian'ny afo ny fitiavana dia nisokajian'i Jesosy ho fahalavona iandrasany ianao amin'ny fibebahana, satria misy fiatraikany amin'ny fanaovanjiro hitsenanao mipapakatra rehefa iverina izy. Rehefa miresaka mahakasika momba amin'ny fanaovanjiro Jesosy, dia miresaka momba amin'ny fiangonana izy. Virginy 10, 5 adala sy 5 endry, izay miandry ny mpapakatra hiverina pakatra azy amin'ny fotoana hiverenany. Zavatra nahavariana teto ry havana dia zao, ny rehetra efa mety raha jerenany amin'ny Efesosy. Zavatra ray loha ny banga dia veriny rehetra Efesosy. Ndeny io jerevantsika kaiky inona ny olana? Voalohany, Jesosy Kristy dia nahalala ny asan'io fiangonana io. Fantary Jesosy ny asan'io fiangonana io. Tena nikely aina ho azy sy manam-paharetana, zany hoe manana vokatry ny fanahy io fiangonana io, atao hoe faharetana. Ao faharoa, tsy mahazaka mpanao ratsy, tena tsara zany, zany hoe tia fahamarinana io fiangonana io. Fahatelo, manana discernement matanjaka amin'ny fanomezam-pahasoavana tsara mizaha toetra ny hoe mpanompon'Andriamanitra tena izy sa tsy izy. Fantandreo milaza ny teninao apôstôly kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Ny alalan'ny Efesosy hoe tsy mpanompon'Andriamanitra le apôstôly izay mitondra tena apôstôly tonga mampianatra eo aminy, dia tsy mitondra ny fiangonana ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy mampiombona amin'i Jesosy, fa mamily lalana ny fahamarinana amin'ny anganongano tsara ao anaty fandraisan-dahatra sy fampianarana hoentiny. Zany hoe manana esprit de discernement matanjaka ny fiangonana Efesosy. Fahavatra, fiangonana manana faharetana sy miaritra noho ny anaran'i Jesosy. Nareo ve tsy mahita hoe qualité zany? Efesosy dia fiangonana hitan'Andriamanitra, fa tena hoe miaina tao anaty fahitsiana. Fa teto ozy Jesosy lavo Efesosy satria niala tamin'ny fitiavana voalohany. Fahadimy, jereo ane ny Apokalipsy toko 4:9. Ozy izy, zao ozy izy ny toetranao, toetra tsara le izy no hitan'i Jesosy tao amin'ny fiangonana tao Efesosy, ary nambarany fa hitovizany Efesosy aminy. Alanao ozy izy ny 9,
Indina fahenina kanefa zao nytoetranao alanao ny asan'ny Nikolaita zay ala kokoa. Zany hoe mankahaly zay zavatra alan'Andriamanitra Efesosy. Nikolaita, ny toetra Nikolaita, ny asa Nikolaita dia asa manomevahana ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra, tsy mikitika amin'ny resaka momba ny fijangajangana, tsy dia misy resaka fanitsiana momba an'izany eo amin'ilay fiangonana Nikolaita. Ny fampianaran'ny Nikolaita. Nikolaita dia isehon'ny fanoherana misy marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao. Dia hitan'Andriamanitra Efesosy fa tsy d'accord tamin'izay fomba fijery zay lazainy Jesosy fa ala kozy izy. Zay zavatra nankalainao zany hoe olona mampifanitsy ny toe-panasy ny toe-piainana. Zay le communion tamin'Andriamanitra Efesosy. Eto anefa ny tsindrian'Andriamanitra tsara manokana fa io Nikolaita io le fampianarana tsy nitaona ho amin'ny fahamasinana fa manomevahana ny aranofo sy ny fanoherana ny amin'ny tena fahamarinana azy indraindray, satria fiangonana voafatotra ho anaty fitondran-tena ratsy. Nikolaita sainy hoe fiangonana sahala amin'izany kanefa ozy Jesosy hoe lavo satria latsaka mahakasika momba ny Efesosy io tamin'ny notiny fitiavana. Zany hoe noty ray zany tsy ny validen'Andriamanitra ny Efesosy hoe mendrika na mety. Io le dingana maneho miariary ny mahasamy hafa ny atao hoe communion, fiombonana amin'Andriamanitra sy ny union iraisany amin'Andriamanitra. Tsara communion Efesosy matoa nanana nireo toe-panahy rehetra ny ilaina. Sekolim-panombohana hiampitana any amin'ny union communion. Ao anaty communion ianao hoentiny fanamasy ny fakazatra amin'ny toetran'Andriamanitra, toe-pon'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra. Ianao manana discernement matanjaka, mahalala ny zavatra misy manodidina mba tsy hamandrika anao ao amin'ny sekolin'ny finoana sy ny fijoroanao ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny communion dia ilay isika miombona amin'ny teny fahamarinana, fa ny union dia isika iray fo amin'Andriamanitra amin'ny rehetra sy ampirehetin'ny fitiavany eo am-panatanterahana ny sitrapony. Ao teto no nahitako fa tsy ny mety rehetra eo mason'ny hafa na koa ohatra eo amin'ny toetra efa mety fotsiny dia tanteraka eo mason'Andriamanitra ny zanany. Raha izany ny zavatra hita maso satria lasa tsy tianao izay zavatra tsy tian'Andriamanitra dia mia manomboka amin'ny fakazatra ampo amin'Andriamanitra ianao. Fa mila mivadika ho tonga toe-po mamelona ny afon'ny fitiavana ao anatinao, zay vokatra hoentin'ny communion mba hazakany fanahy masina anao hiaina ny fiainan'Andriamanitra sy ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Toe-posy fitiavana ao anaty tsy mety raraka na maty no ilain'Andriamanitra mihoatra eo amin'ny fiainantsika. Tandremo fa ny etaeta sy fitiavana an'Andriamanitra zay araka io teny io dia mety maty sy manjavona ozy izy. Ny Apokalipsy 2:4 kanefa mananteny aminao efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Mahita an'Andriamanitra fa hoe tsy hitan'Andriamanitra mitovy tamin'ilay etaeta sy firehetana voalohany intsony ao anatin'ny fiangonany tao Efesosy. Ny antony nahafaty ny fitiavanao an'Andriamanitra, ny antony nahafaty ny etaetanao an'Andriamanitra sy ny enany zany tao anatinao dia satria miombona miaraka amin'izao tontolo izao ianao. Manomboka tafiditra ao am-ponao ny fitiavana an'izao tontolo izao. Io mety naman-dratsy, io mety fikambanana amin'ny namana mbola tian'izao tontolo izao. Mety efa renao fa tsy tena eo intsony le etaetan'Andriamanitra ao anatinao, mety renao fa tsy dia tena ao intsony le izy. Ny afon'ny fitiavana memisaraka ianao ihany dia mahalala an'le izy. Fa zao mbola hoenty te hiazona an'le fiarahanao amin'Andriamanitra fotsiny ianao ao anaty fanompona. Zany hoe ohatra ny tiana ho récupérena, zany hoe récupérena
ao anaty asa ny faiblesse, ao anaty fijoroana tsy tanteraka. Nasy ho azavaiko kely izy, ho azavaiko kely atsakany an-tanan'izay mandeha. Loza ao anatin'ilay izy dia zao, lay afo ny tena fitiavana azy maty ao anatinao dia lasa hiafenanao ambadiky ny fitiavana ny asany, na koa zavatra mahakasika an'Andriamanitra fotsiny. Rehefa ny olona anankiray atao hoe fiangonana spino no tsy ao intsony ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana voalohany, dia manomboka te anamary tena miafinao ambadiky ny zava-panahy fotsiny sisa. Ao anatin'ny zava-panahy no hiafenanao satria efa tsy ao ny toe-panahinao. Lay toe-panahy tadiavin'Andriamanitra averiko foana, fa raha toka sarobidy amin'Andriamanitra ny zava-panahy no ny toe-panahy, tsy navelan'Andriamanitra le tsilo telo avy amin'ny Satana mpahory amin'ny Paoly, fa vao mivavaka Paoly dia nenon'Andriamanitra tonga dia nisitraniny. Paoly natakatra amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fafito, fandrao irearea no ny abetsaky ny fanambarana. Fanambarana révélation, zava-panahy. Averiko indray, fanetretena toe-panahy. Fandrao irearea no ny abetsaky ny fanambarana. Tena sinina tsilo teo amin'ny nofoko iraky Satana amely aho. Fandrao ireare. Dia intelo any nangataka tamin'i Jesosy hoe esory amiko Andriamanitra fa zao no navaliny aho, ampo anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemem-panahy. Fahalemem-panahy toe-panahy, fireharehana toe-panahy. Nalaon'Andriamanitra nahita amin'ny Paoly marefo, averiko, fa manana toe-panahy mendrika. Toy izay manana zava-panahy atao hoe fanambarana izy, nefa irehare. Mahafantatrareo ve ny ao am-pon'Andriamanitra? Ny ao am-pon'Andriamanitra ho antsika dia zavatra tsotra, ny ananantsika antoka, fa tsy mandeha rotinentsika eo am-panompona. Zay no mahatsara ny fiainanao tafatoetra ao anaty fandiniha tena androsonao ara-panahy mba tsy ho faty ny afinao ao anaty. Toy izay mandeha rotina amin'ny falian'ny zava-panahy nefa sanatria efa maty ny afinao ao anaty. Zao aloha izy ampifalian'ny don, miafinao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra azy fotsiny. Ary raha ty afatra Jesosy ao Efesosy ty nijerena dia nampiasaina lalina ny atao hoe ny tena ho am-pon'Andriamanitra ho amin'ny fiangonany. Eto Jesosy dia tena mijery mihitsy ny hoe ny tena ho am-pon'Andriamanitra ho amin'ny fiangonany. Ho amin'ny fiangonany ty mesazy ty. Tsara ianao manana toe-panaraka an'Andriamanitra, alanao izay zavatra alan'Andriamanitra. Tsara ianao miaritra ny amin'Andriamanitra sy ny asany. Fa misy zavatra tokony mbola irosoana tian'Andriamanitra ho hita. Mila manantsika ny mason'Andriamanitra hitarafana antsika, fa tsy mionona teo amin'ny fahafantarantsika ny momba antsika sy ny fomba ampiasan'Andriamanitra antsika fotsiny. Atsangany ny tanàn'izay mandeha. Ireo rehetra nambara fa toetra sy sitrapon'Andriamanitra hita ny tao Efesosy ireo dia vokatra avy amin'ny communion nananany. Tsy tonga eo amin'io dingana misy any Efesosy ny lazain'Andriamanitra io hoe tsara sy mety ianao raha tsy manana communion amin'Andriamanitra, raha tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra. Nananany tamin'Andriamanitra avokoa avy aminy lay toe-panahy, toe-po, faharetana, fiaretana ny amin'ny anaran'i Jesosy. Rendretreny vokatra hoentin'ny communion. Fa tsy ampy ny communion, fa mila mandroso ianao mamantatra an'Andriamanitra ao amin'ny union na firaisanao aminy, ianao iray amin'Andriamanitra. Inona no alalàna an'izay dingany firaisana amin'Andriamanitra zay? Mahasamy hafa azy amin'ilay communion efa nananao miaraka aminy. Tsy nafenao fipetrany union dia hitan'Andriamanitra fa banga tao am-pony Efesosy ny firetan'ny afon'ny fitiavany. Tandremo fa mila mailo sika ty le izy meno tsara nareo. Mila mailo sika mamantatra ny ao anatsika isan'andro, so tsy mandeha mpitiavany itsony fa rotinina sisa ny amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra io. Ary eto tena mikonto be ny afon'ny fitiavana,
fa io ny miazona ny fanaovanjiry fa tsy toe-po tsara sy ao anaty firehetana amina karazana fandrosoana hita maso ety ivelany fotsiny miezaka mamantatra hoe ao anatin'ny esprit de discernement zay anananao ny hoe ritsy izy ry izy anananao zany fantatrao zany rehefa mijerinao dia mibitsika amin'ny fanamasa aza mionona fefa manomboka mahalala ny mariny ianao fa mandrosoa ho fiainanao mihitsy ny fahamarinana tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Jereo fananana ny fiangonana tao Efesosy ny esprit de discernement mahalala ny zava-misy aty ivelany iarovana ny fiainam-panahiny. Ianao efa nizaha toetra ndreo milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy fa inona ozy izy sinagoga ny satana na koa mpandainga izy. Nananany ny fanahy mamantatra ny zavatra mitrango eo ivelana iarovana ny fiainam-panahiny tsy ho voafitaka. Raha diky tena nitandriny io fiangonana io saingy tsy nanana ny fanahy mamantatra ny tenany ao anaty. Averiko. Nananany ny fanahy mamantatra ny zava-misy manodidina azy. Tena tsy izy amin'ny fampianarana zany. Tena tsy eo amin'Andriamanitra ry milaza ny tenan'ny apôstôly ry tena tsy izy tsy ho voafitaka io zany hoe voaro izy tamin'ny nananany ny esprit de discernement amin'ny famantarana ny zavatra zay mitrangy ny ivelany. Fa diso izy tamin'ny fandiny tena ananany ny famantarana zay zavatra absent ao anatiny. Very ilay firehetana tao amin'ny fitiavana voalohany. Mijery ny ao anatiny Andriamanitra. Mila mijery akaiky ianao. Sao efa lasa ny etaetanao an'Andriamanitra sy ny firehetanao ho azy. Ahoana ny alalako an'izany raha zany mba manao sikanina ny tenako amin'ny mason'Andriamanitra pasteur? Mbola mirehitra ve ny fiainam-bavakao? Ny fitiavanao ny tenin'Andriamanitra? Ny fiainam-pakasitrahanao an'Andriamanitra isan'andro? Ary mandotranao ao am-po ve ny fitiavana hitondra ny vesatr'Andriamanitra ao amin'ny asa famonjem-panahy? Ny alalana fa mirehitra ny ao anatinao dia tsy mahita tory ianao, misaina sy mieritreritra ny manodidina anao zay hitanao fa mitsotsorika ho any amin'ny elo ny diany. Fa manomboka mifoy ianao na amin'ny alina aza mandoalika sy mitomany tsy teren'le fitiavan-tenanao na tanjonao am-ponao tsy tanteraka. Fa sitrapon'Andriamanitra mamesatra anao ao anaty andoalika ho an'ny hafa mba handraisany famonjena. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Mba fantatrareo ve nivesatra zany lanjany zany fahamarinana zany? Zany fahamarinana zany no apetraka Jesosy Tompo ao anatin'ny olona anankiray tena mirehitra amin'ny fitiavana azy. Ary rehefa mandinika isika tsy azontsika saromana ny tsy fisian'izany ao anaty amin'ny fandehanantsika miaina ao anatina fiainana feno routine nefa renao mihitsy hoe mangatsika ny ao anatinao. Alléluia. Tadidinareo ve petena? Taonao miakoatra anankiray ianao. Miakoatra anankiray. Petera ane tratran'io problème io. Ary izy mihitsy nanontaniako maly. Resaka tamin'ny kely atao anaty baiboly ahoana ary tiana ataonao ty ry Petera? Dia iny mifanaiky amin'ny telopolo. Amin'io toko faharoa amby roapolo. Ary hoy Jesosy Tompo tamin'ny Petera, ry Simone, Simone, indro Satana efa nilofo nitady anareo kororoiny toy ny vary. Nefa izaho mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalanao. Ary Petera tamin'ny tomboka. Vonina anaraka anao anao ao amin'ny tranomaizina na dia ho amin'ny fahafatesana azy. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio ianao miteny io androany dia andà intelo ho tsy mahalala ianao. Atsika ny an-tanà zay mandeha.
Inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina eto? Petera nahita ny fony sy ny tenany hoe loyal izy. Hoe za tena ato, mety tsara mihitsy ahako. Efa mety be ny ao anatiko. Zany no nolazainy an Jesosy. Dia za koa titeny aminao androany, indraindray ny fijerintsika momba antsika sy ny fahalalantsika momba antsika dia tsy ampy aneo antsika akory. Ny tena marina ao anatintsika dia tsy ilay fahitantsika momba antsika, fa mbola hafa mihitsy ny fahitan'Andriamanitra antsika rehefa mivavaka tsika. Aza angana manomenoti ny tenanao aloha eo am-panimpona. Fa Petera ny teny tamin'i Jesosy, Jesosy ny teny, zaho mahita ny Satana mikoroka amin'ny fotaka mikoroka amin'ny vary. Ny akofo. Toy izy non. Za maraka anao ohatrany tranomaizina. Matoa izy ny teny an'izany, conviction an'izany. Tena fandresendahatra eo-pony matoa sa izy. Tsy vonona ny hamadika an'i Jesosy mihitsy Petera. Fa zao ny problème amin'ny Petera, Jesosy miteny dia izy manohitra nefa Petera, Jesosy mahalala ny ao am-pony mihoatra noho ny fandresendahany. Mafantatrareo, vitan'Andriamanitra mitahiry ny fanoloran-tenanao ao anatin'ilay hafanam-podisy toerana. Fa ny ilain'Andriamanitra aminao le hafanana ao anatinao ampireti ny fanamasina. Rehefa ampireti ny fanamasina ny ao anatinao dia marina amin'ny fanambaranao. Fa raha fanampo eo amin'ny nofo mahatonga ny vavanao isokatra, miandry akoho maneno ianao dia mandahy. Zay ny maratsy ny fanomezantsika noty ny tenantsika. Misy fotoana ao anatinao efa very mangatsika, fa ny ety ivelany nefa ohatry ny mety be zany sy tena hita mihitsy hoe ianao tena mpanompon'Andriamanitra. Ny maso ny fahitana nao anao nefa tsy mahita an'izany mihitsy, tsy mahita mihitsy ny hoe ianao tena misy tsy mety ene. Mila ny mason'i Jesosy sika. Zay no nampino communion antsika. Ahitantsika ny momba antsika amin'ny masony fahamarinana. Eto tsy hoe mindrana ny mason'i Jesosy sika. Zay le mahasamy hafa an'le izy. Tsy hoe indramintsika ny mason'i Jesosy, fa ao anaty fanoloran-tena tsara hitondrany communion anao dia tokony ho tonga hatrany amin'ny fahafahan'Andriamanitra mampiasa ny masom-pananao ho tonga masom-panahany. Zay le confirmation mahazanak'Andriamanitra. Ny fanahin'Andriamanitra dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Zany hoe tsy confirme mafiorina ny mahazanak'Andriamanitra anao raha tsy mitovy ny fahitanao sy ny fahitan'Andriamanitra, ny fijerin'Andriamanitra sy ny fijerinao, ary ny fanambaran'ny fanan'Andriamanitra sy ny fanahinao ao anaty. Tsy mihinana ny mason'ny tompontsika, fa ny masony miasa eo amin'ny toeran'ny masontsika hahatonga antsika ahita izay hitany momba antsika. Zany tsy nahatafavoaka ny Efesosy, tsy tonga tany amin'ny union izy, fa nionina fotsiny teo amin'ny communion izy. Raha tonga tany amin'ny union mantsy izy fa tsy communion fotsiny, dia feno ny fepetram-pahaveloman'i Kristy zato isan-jato tao aminy. Ao ve tsika tsangano ny tanan'izay mandeha. Feno le fepetrany tenenin'ny Paoly hoe, nahatsapy Paoly hoe waio, zay velomako amin'ny nofo fahiny, dia velomako ny finoana ny zanak'Andriamanitra, zay tiakana n'olotra ny ainy hamonjy ahy teo amin'ny hazo fijaliana. Areko fa tsy za tsoa no velona, fa Kristy mivelona ato anatiko. Renao mihitsy hoe raha enao manomboka renao ao anaty union, hoe enao taloha ity ny zavatra nataonao, fa le enao vaovao efa maty le enao taloha, fa izy no miseho amin'ny alalanao. Arety kaman'Andriamanitra. Dia rehefa manomboka amin'izay ianao mifakazatra aminy ao anaty communion, dia orienten'le vavaka amin'izay, le faniriana ao anatin'ny fonao, ho tanteraka amin'le zavatra andrasan'Andriamanitra sy irian'Andriamanitra mba hahatongavanao hitovy aminy.
dia zay mahatonga amin'ny Paoly mandoalika ao amin'ny Efesena 4:7-8 mandoalika ozy izy mba hanana ny olona rehetra anarana, fianakaviana rehetra anarana. Dia amenona ny olona rehetra, zany mba fanirian'ny Paoly, amenona ny olona rehetra amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Zany hoe ny fahafenon'Andriamanitra midika fa feno azy ny ao anatinao, feno azy ny fijerinao, feno azy ny fieritreretanao, feno azy ny hetsiky ny tananao, feno azy ny hetsiky ny tongotrao. Tsy manam-paniriana sy fahalalana akory ianao ao anaty ny odina na hiala amin'ny volonté-n'Andriamanitra, satria manomboka feheziny fanahy amin'izay rehefa nomenao sy nofitsoranao ny ao anatinao an'Andriamanitra tanteraka. Zany atao hoe fanoloran-tena, atoloro ny tenanareo rahalahy ho fanatitra velona, tenantsika fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, fa fanompom-panahy mety ataonareo zany, fanompom-piakofana mety amin'Andriamanitra zany. Ny hoe iray amin'Andriamanitra dia midika miaina ny fisiany tsy misy anao, velona, fa izy tarafina amin'ny fisianao. Jesosy laliny ty androany ty, o mandrosory mpanaraton'i Jesosy, zao no bakio atsika ka mandrosory, Jesosy tompono mibakio nareo ve tsy mahita hoe mora ny manao amen, fa mpitokanana no andrenesanao ny alleluia, amen. Satria misy zavatra ilanao an'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana efa nananao androany hitombony fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Azonareo ve hoe ny fitombon'ilay fahasoavana eo amin'ny fiainantsika iny misy ao Efesosy? Manana esprit de discernement matanjaka be Efesosy, mahafantatra hoe fampianarana tsy zany tsy tena apôstôly niran'Andriamanitra satria tsy mitondra ny teniny, tsy manao zay zavatra nany, tsy manohy ny asana ny rahana an' Jesosy, tsy manana mivesatra ny famonjena ao am-pony loatra, zavatra hafa ny re eny ambavany. Tena tonga dia renao mihitsy le fahabarinan'le teny hoe Kristy tsy tonga dia henonao zany. Mission antsika eny tsy hoe hanatsara fiainany, tsy le olona taloha tsara iny eny na tongavan'i Jesosy fa nangan'olom-baovao, tompoko lahy sy tompoko vavy. Oui, tsy hoe le fiainantsika taloha tsaraina mba metimety kokoa, fa olom-baovao manahaka azy no atongavany. No zany tsy fiainana tranainy amboarina mba ho tsaratsara kokoa. Zany mahatonga antsika tsy mampirisika anao hiaina ao anatina blessing matériel fotsiny. Tsy hoe ampianariny zany, avelao Andriamanitra nosika anao anaraka zany, fa ny mission an' Jesosy ananga ny olom-baovao. Ianao miova fo, ianao mibebaka marina, ianao atsangan'Andriamanitra olom-baovao, manao sitrapony, manaka azy amin'ny fitondran-tena, amin'ny fijoroana, amin'ny hatsara-panahy, amin'ny fitondrana amin'ny vesatry ny hafa, amin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana, amin'ny fanekena ho sari-piaro amin'ny fiainam-pahamasinana, amin'ny fanomananao ny ao am-ponao, fa manan-javatra mihoatra no ty tany ty tsika hitsena babakatsika fehivakaiky ny fiverenana. Halleluja! Rehefa vesatra ao anatinao zany, misy firetana ny anatinao, izy adolo mbola tsy vonona, so tsy lasa.
Alleluia. Isan'andro rehefa mirehitra ianao dia ohatran'le fosa hitanareo le renara moa fa tsy fosa renara fatorany Samsona ny rambony dia nidorany dia nandositra le renara dia rehefa tafiditra teny amin'ny sala izy dia nirehitra daholo le sa rehetrarehetra izay nilalovany satria ny sa rehetra no nirehitra nefa renara anankiroa no fatorana dia nampirehetana ny rambony. Hitanareo ny firehetana mahatonga anao tsy hipetrapetraka fa doran'le firehetana ianao lasa mandrehitra ny hafa ho azy. Dia zao ny alalàna fa mirehitra ianao, ny olona avy niona taminao mibebaka daholo, ny olona avy niresaka taminao miverina amin'i Jesosy. Tsisy olona ray avy niona taminao ka tena ao anatinao Andriamanitra nankalo olona zany. Fataro ny fanahy mampiasa ao anatinao dia diserne eo amin'izay le izy hoe iza ny velona ato anatiko. Fa raha Kristy mivelona ao anatinao midégage fitiavana faran'izay enjana ianao, ayayayayayaya mampirehitra ny hafa ao an'Andriamanitra ianao satria tsika le endriky ny amboolona lefa andorosa. Io firehetana io hitan'Andriamanitra me mitsilopilopy sy midonaka, ary raha vao midonaka ny hafa vao hoe makofona amin'ny manodidina. Marina zany sa tsy marina? Hanika tsy izany va? Asio te-akarao an'Andriamanitra. Alleluia. Andao tsy ho kristianina saritsariny fotsiny. Tsika ny iraka Jesosy. Mission an Jesosy ny tohizantsika eto tany. Ary mivesatra Jesosy tsy hampianatra ny olona mihitsy ireo fomba fito ara-baiboly atonga amin'ny fiainanao miliardera. Averiko foana zany. Tsy fahavalon'ny fitahian'Andriamanitra ako ny olona, fa tsy ny rahantsika izara zavatra ohatr' izany. Ny rahantsika tsy ampitodika ny olona materiel, tsy ady amin'ny fahantranana ny rahany atsika. Fa raha renana ny rahany atsika tsy ny foana ny edena rehefa niodiny Adama. Ny ampiorina anao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ianao no ilainy aloha. Fa arakaraka mampandositra anao ny Seitany ianao, fa raha miray aminy eo ianao ka mampitoetra ny teniny ao anatinao, angatao zay tianao, na inona fataony aminao zany. Somary eteka ao an'Andriamanitra. Hitanareo ny fo rehefa malaina ny iray amin'Andriamanitra dia lasa excuse daholo ny ambiny, excuse ny fanompona, excuse daholo, ohatrany hoe mialabala amin'Andriamanitra fotsiny ianao satria le fiombonana nisy fay dia lasa izay le voalaza teo, lasa te hanamary tena iny no zavatra be dia be eo amin'ny fanjakana. Tady Dio afaka nioritra na zavatra eto tany ninona afaka nioritra. Ary raha pitso dia te hamerina aminao ny ray androany. Mety tsy ho anao intsony izay zavatra nananao androany nefa namarotanao ny fanahinao. Ary tsy zavatra anankiray izay eto an-tany ka anao mandrakizay, fa na ilozanao zany na andahoanao. Raha ilozanao moa izy dia efa miandry eo ny tompony. Donc ny fahavelomanao zany sy ny fandrotanaina ao anatin'ireny dia mampiferitaina sy tsy mampijoro anao. Io mihitsy ny zavatra tiany Jesosy holazainy. Raha tsy mahafoy ny zavatra rehetra ianao, dikany hoe mahafoy ny zavatra rehetra tsy handana varoto daholo na ataovy tsy izay le izy, fa foizina tsy miraikitra ao fonao. Nona tsika eritreritry mba mety ohatranao daholo reny olona lasa teo alohanao reny. Fa ho an'ny olona efa nandalo an'izany atao hoe ese-pato zay mahatonga anahako tena raha vao miditra mivavahady tranonay ianao ka hifosy olona dia hitanao ny lalana nidirana dia andana mivoaka. Alleluia. Satria tsy toerana, tsy tiako izany zavatra izany hiainana eo amin'ny tontolo misy anahako sy ny manodidina anahako. Ny firehetana io fitiavana io ao anaty zany zao manque le union mahatonga ny olona mbola eto laloviny devoly eto fotsiny. Tsy voatery ho marina ny zavatra lazainao.
nohatronotro marimarina ao an-tsainao aza dia tadidio fa tsy voatery ho marina olombelona izay miteny izay fa ny alalanao anatina discernement tsotra hoe tena ray amin'Andriamanitra ianao ao anaty dia reto toetritoetra reto ndrenao honena-panota ianao mamela heloka ny hafa ianao tsy mitanisa falemen'olona sy faharatsin'olona fa raha mitady ivoaka ary le vava dia miteny ianao oka aloha tsy izay le izy fa tonga dia mivadika tsara ho azy ny zavatra teneninao ho an'ny hafa na dia fahitanao aza hoe ratsy ny programmany azonao rehefa ny tiako tenena tsisy fanenjehana tsisy fitenenan-dratsy fitondrana mambavaka zany zavatra ny mitrangy eo amin'ny ankonany ampiara-mivavaka sy ampiara-mivavaka ampiray taposy mpiara-manompo dia atrehany zany eo amin'ny fiainana andavanandro fa ny olona tenan'Andriamanitra dia mitody amin'ny tenany fa tsy manondro ny hafa foana zany asarobidin'ny fandiny tena tsy afaka ho tafavoaka ao anaty ady ny olona anankiray tsy mahita afa-tsy ny faratsy ny hafa fa ny fandiny tena mahatonga anao ahalala izay tokony ho ahitsy ao anatinao hifandraisanao amin'Andriamanitra mba hisy hanampiany ianao ianao ny fantohany fa tsy ny hafa mila iray aminy sika rehefa iray aminy sika ka tsara fandinian-tena dia ny masony no misikanina ny ao anatsika teny amintsika izy ianao zany tsy mirehitra very ny fitiavana voalohany tsy ampivavaka ianao zanako ho avy Alleluia atsaka ny an-tanan'izay mandre androany fa zao na tsy toriana aminao aza hoe tahiny ianao ny atao hoe fitahiana ambony fitahiana rehetra dia mifanananao fiadanana sy ny fisilanjan'ny fanatrehany mampitsahatra ny ao anatinao amen sa tsy amen ho avy Jesosy ho avy Jesosy andray ny olony ho avy Jesosy ka moave anisany korazo daholo le nytanana mitsangana rehetrarehetra fa anisany ianao matony hoe Jesosy misisika amin'ny teny izany fahamarinana izany dia manaitra izy mbola manan-javatra be dia be olazaina aminareo ankehitriny fa za tsy miteny hoe tsy zakanareo akory zany fa ho avy ny fotoana rehefa feno ny fahamarinana tsika rehetra dia ho avoaka an'Andriamanitra indray ny manaraka anakekezatsika azy bebe kokoa amen ho amin'ny fotoana raha-pitso azadino sekret ngeza be momba ny rany Jesosy mbola tsy reny sofinao mbola tsy niditra tao am-pony izaniza no zarainy Jesosy amintsika dia mba homano ny fo mandritry ny alina androany mame sopapakely anareo mandra-patonga ny rapitso maraina teneno Andriamanitra tia Jesosy tena vonina ny ombona aminao vangio amin'ny fanahinao ny ato am-poko mba tsy ho diso fanapakevitra tsy ho diso safidy tsy ho diso fomba fieritreretana na fomba fijery hovainy momba manontolo iainako ny fahafenonao andehanako araka ny sitraponao amen tompo sokafo masom-panahiko mba tsy ho fahazarana na fandrenesan'ny sofina ihany no andrenesako anao
sokafo ny foko mba halalanao dia hampahirato ny masoko ahita ny fahatsaranao nao anaty fahamaizina anazy. Ny zanaky ny mazava rehefa tena feno Andriamanitra ao anaty aizina izy vao mamiratra. Nareo ve nahita jiro ilaina amin'ny andro atoandro? Satria rehefa eo mazava kokoa noho izy dia tsy hita ny fahazavana. Marina sa tsy marina? Fa ny ilana amin'ny fahazavana ao anaty aizina. Tsy normal zany nao raha miatrikady dia manjombona be ara-nofo ny fiainanao sy ny eo am-ponao. Fa ninona ady atrehanao pourvu fa zanaky ny mazava ianao. Ary velona ilay mifidy sy nyantso anao. Ary eo amin'ny fiainanao mandrakariva izy. Ary nilaza izy hoe aza matahotra anaka fa indro aombanao mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy ny fahatsaranao no ny fidianako anao, fa noho ny fahatsarako no anovako anao mba ho tsara tahaka. Tsy ianao no mendrika amin'ny mahatonga ny antso anao, fa ny fahamendrehako no hitahiry anao ho mendrika miaraka amiko. Anaka, tsy ny aizina akory ny sakana, fa meteza hitondra ny fahazavako ao anaty aizina mba tonga anao tsy ho tafotoana mandrakizay. Jesosy avy any Nazareta ilay mifidy sy ny antso antsika, ilay marina sady tokana ny tantana antsika sy ny fiainantsika isan'andro. Izy anie no miamboninahitra mandrakizay, ilay tokana sady tsara ny mendrika mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Ho azy rery anie ny voninahitra, ny ady, ny saotra ambony indrindra, mendrika mahampanjaka azy. Ndao ety an-tanana mafy eo any tenin'Andriamanitra andro any hariva ho tonga fiainana ao am-potsika. Alleluia! Horakoraka mafy ho an'Andriamanitra. Faly venareo toy ny rapitso a. Ary ny rapitso tena fotoana spesial. Tena lazao ny havana mantsakaiza fa mbola tsisy ohatran'io fotoana rapitso. Amen. Noho izany a ataovy azo antoka fa tonga ianao a miaraka amin'ny namana tomy daholo izay tokony andray famonjena rehetra ho amin'ny fotoana rapitso a dia samy ho tahin'Andriamanitra tsika rehetra sy tia-tanana mafy ho any tompo a andray ny filazantsika za mbola misy mihatsika fa aorinan'izao dia mbola hiara hivavaka sika. Pisy daholo tompoko. Pisy tompoko. Alleluia. Araka ny fanambara teo zany natanteraka fanatitsika voninahitry ny tompo. Araka ny fanambara teo tena tsy hoe rehefa avy eo ilay rapitso fa mbola manam-potoantsika zany a iomanana tsara. Efa nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra teo ilay secret. Inona ny tokony atao raha alina, inona ny tokony homanana, manahoana ny toe-po. Tena hoe homanina tsara ilay rapitso a mba tena hoe ahita ianao hoe ahita an'Andriamanitra mivantana ianao a ny amin'izay zavatra homaniny ho antsika tsirairay avy. Rapitso maraina eny amin'ny centre HVKL mission eny bypass noho ny fotoanantsika manomboka amin'ny 7 ora sy sasany. Azadino a amin'ny 7 ora sy sasany a ny fotoanantsika eny amin'ny centre rapitso dia faranana fandraisana fanasan'ny tompo. Ao aorianan'izay a dia tsy misaraka tsika rehetrarehetra, tsy misaraka tsika rapitso a fa miaraka indray tsika, miaraka manao rodo be makeny akatso a dia inona ny ataontsika eny mandeha tongotra. Alleluia. Tena marina aneo manerana an'izao tontolo izao fa velona Jesosy. Amen. Iza ny tena hoe tena te ho vavolombelona n'izany zavatra izany tsika tsirairay fa tsangano hoe tanana. Alleluia. Dia mba isain'ny ambassadeur kely ilay nanangatanana ireny jerena rapitso. Alleluia. Izay tsy nanangatanana dia mihaona kely amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsy rehefa avy eo. Tsy tereny fa izay afaka rapitso dia tena mba hoe fotoana anankiray indray mandeha isa-taontsika mba miaraka maneho miaraka an'izany hoe Jesosy velona Jesosy a Jesosy no fototry ny fiainantsika kristianina tsirairay avy. Dia andao a rapitso fotoanantsika amin'ny 2 ora miainga eny akatso a dia manao diabetesika mandra-pahatonga eto amin'ny parvis Analakely zany. Dia ny ankoatran'izay rehefa vita izay a dia samy moto fa tsy mijanona etsy amin'ny toerana etsy a. Samy moto tsika avaoantsika mamonjy indray a ny tokantrano a dia lahady a tsy misy fotoam-bavaka koretina fa any amin'ny vondrom-bavaka tsirairay avy dia samy afaka mamonjy ihany tsika manontany mpanompon'Andriamanitra hoe aiza ny mety misy azo ale rehefa lahady a dia
ho atory ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay izay mitsangana eny ny fotoana ho antsika lahady latsinainy talata larobia mahazatra tsy miova dia ny sekoly etsy amin'ny supérieur Analakely manomboka fitoraka hatramin'ny valora sasany. Latsinainy sekoly mpamana olana, talata sekoly ny mpanasitrana ary ny alarobia sekoly ny fanambiana toetra sy tokantrano. Araroty ireny fotoana ireny. Ny lakamisy tsika manana fifadikanana etsy amin'ny Shalom manomboka amin'ny 7 ora dia ny zoma tsika amin'ny Ferinety indray amin'ny 4. Iza mifaly aloha androany tena faly be ve? Toetra ny tsy mitsika akory rehefa milaza fa faly rehefa tsy mimeme akory na kely ary. Ndao tsika hitsangana hisaotra ny tompo ary. Dia injiro aty anoloana ny tananao ary dia ho hisaotra an'Andriamanitra tsika. Ray ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay. Misaotra tompo fa be dia be ny zavatra profo asehonao aminay fa tia anay ka ianao. Ary tsy mamela anay mihitsy ianao. Andriamanitra na ray segondra raha tsy avelanao verivery foana. Fa omenao fotoana foana zay mba hahafahanay miombona aminao, hahafahanay miray aminao. Dia ampio ny tsirairay Andriamanitra mba tafiditra amin'izany dingana izany. Dia androany koa entinay atao anatrehanao ny fanatitra fahafolokarena sakrifisy. Fantatray Andriamanitra fa raha ny ao am-ponay dia tena le fitiavana sy fifaliana ngeza be. Fa inonay koa fa ianao Andriamanitra mahita ny tsirairay avy. Dia aza vela isy diso anjara eto Andriamanitra. Ho voninahitry ny anaranao ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Ndao tsika hitehaka mafy. Ho voninahitra Andriamanitra dia andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Perana vetivety tsika tompoko. Manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Ray andro mialohan'ny Global Day of Prayer fanentanana farany sady misy fandaminana zaraina amintsika. Rapitso zany ny asa fanompoana dia nanomana fiara hitondra ho an'izay tsisy fiara ka hoe maniry izy ny andeha eny Akaso dia misy fiara nomanina zany miandry ao bypass dia mitondra antsika makeny Akaso. Ao anatin'izay ihany koa nefany satria izany mino fa be dia be tsika no avy izay tsy zakan'ny fiara iombonana dia mba mifandamina zany izay manana fiara manokana mba mifampisisisika antsika antsika dia efa manao fiara be miala avy any tsy dia be fa fiara be miala avy any bypass makeny Akaso. Ao anatin'ny fanomanana dia tsapa hoe ao Jesosy. Ary ny tena fahavoazan'ilay adversaire dia ilay satana mieritreritra fa ny asa tsy mahomby no mampahazo aina antsika. Fa ny tena mampahazo aina antsika dia hoe Jesosy ao anatintsika miaraka ao anatin'ilay izy. Mahatonga miteny an'izany dia tao anatin'ity herinandro farany ity 3 andro farany dia nanao filazana sandoka ny fahavalo manao hoe grevy miala avy any Akaso makeo amin'ny parvia fanoharana ny fanoherana ny TVM. Tenenina daholo ny ekipa rehetrarehetra. Vavaka zao ataovy mafy ny vavaka. Rava izy fa nyteny PRRM mino hoe tsy miantra aloha ny TVM. Taxe sur ino moa ny filazana izy? Taxe sur les véhicules motorisés. Dia rehefa tapitra izay dia inona indray no nataon'ilay fahavalo? Anongana ny miainga avy eny Akaso indray satria tsy nety zany ilay teknikany teo dia hoe miainga avy eny Akaso indray ny diabe no ataon'zareo andravany assemblée. Hitanareo ao anatin'izany tsy mipanikitsika satria manambara zany fa Jesosy miaraka amintsika. Izay no important indrindra ho antsika. Tsy hoe ny evely mampoaka be rapitso na mahomby be rapitso fa ny important indrindra amintsika dia hoe matoa satana tsy faly misy Jesosy ao anatinao. Amen. Dia aza matahotra an'izay fanakotabain'ny satana fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika izay ny important indrindra. Dia manentana antsika zany ao anatin'izay ho an'izay manana fiara manokana zany dia mba mifandamindamina eny tsika rapitso hoe miala avy eny bypass makany Akaso dia raha ohatra moa hoe tonga ora finanankanina ka raha misy mpivarotra composé andalovanao dia mba miara-mihinana composé eny nareo na ohatra zany. So dia lasa lava be ty fa tiako tsika manimpolampolan'Andriamanitra. Alléluia. Tadio fa etsika kristianina le rapitso. Tsisy idiran'ny politika, tsisy idiran'ny fanoherana, tsisy idiran'ny nina fa ho an'i Jesosy. Amen. Dia
tadidio fa ny sakana misy foana avy amin'ny devoly fa ny zanak'Andriamanitra tsy maintsy mandroso. Mety mizaha toetra mifonao Andriamanitra hoe ao ve le afo sa tsy ao, satria le tsisy idirany amin'izany mihitsy, tsisy korotana zany, tsy taky ninininy zany tsika, tsisy resaka zao fotsiny. Andeha tsika aneo apahabe maso fa zanak'Andriamanitra eto amin'ity tanàna ity. Asio tehaka mafy an'ny tompo. Amen. Manentana anao amin'ny fo manontolo tena ho avy eny Ankatso. Miaingentsika mandra-patonga any amin'ny destination finale anome voninahitra an' Jesosy rery mandrakizay. Asio tia-tanana mafy an'ny tompony amin'izany. Tsangana eo amin'ny toerana misy atsika dia ndoantsika hivavaka marana an'izao fotoana izao. Ray masonao tena misaotra anao zay, makasitraka anao zay ny amin'ny fotoana androany. Misaotra ny amin'ny famoaboasan-kevitra avy eo amin'ny teny, manome anay tolotsaina, fahendrena, ifantohanay amin'ny fahamarinanao mandra-piavinao. Fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Misaotra Jesosy, tianao zahay ho tonga any amin'ny union, tsy mijanona fotsiny hatreo amin'ny communion, fa tena navatsava any amin'ile aty laliny fo mihitsy, hiaina sy ampiaina ny vokatry ny fitiavana zay teraka avy amin'ny fitiavana ianao, ananay fahatsapana ny lanjan'ny fisianao. Mba tena ho fiainana ianao Jesosy, fiainana tsy sakana fa fiainana maneho vavolombelona amin'ny toe-panahy mendrika, amin'ny toe-po mahatoky, amin'ny asa tsara rehetra, amin'ny fijoroan'ny vavolombelona ny teninao, amin'ny fifankatiavana masina. Aoka ny zanako rehetra izay tonga eto androany hariva, andray ny kasim-panasitrananao no marary. Aoka ny rofo rehetra hiaisotra, aoka ny olana tompo hiva, ary aoka ny lalana izay tokony hisokatra ho an'ny tsirairay avy, ianao ilay mpamaha olana amin'ny fomba tsy takatry ny saina, ilay miasa tsy misy masakana ary tsy misy arobaka amin'ny tananao mandrakizay. Mino fefa miasa ianao zao, ary ny vavolombelonay dia tanterahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsofoka ranonareo mandehanao ambany tana maherin'Andriamanitra. Ny tompo ombanareo ary izy hiaraka aminareo. Izy ho lohalalina sy ho vodilalinareo amin'ny akavana sy amin'ny akavianareo, ampahery sy ampahomby anareo. Ho an'ny mpanaly examen, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'izay miatrika examen, ninona karazan'le examen ho atrehanao, manomboka hatrany amin'ny CPE, BPC, baka, brevet, zay ataonao rehetrarehetra dia ataon'Andriamanitra lavorary. Hiasa ho fiainanao ny Andriamanitra nanome tolotsaina ny Daniela, nanome azy fahendrena tombony mihoatra tao andapa, mihoatra no nipiaraka tamin'ny rehetra. Ary izy le tompony saina sy fahendrena anomenao mihoatra an'izany ao anatinao, mandehana amin'ny fahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny asa mandraharahanao, eo amin'ny fiaina tokantranonao, eo amin'ny projet rehetra izay tanterahanao, Jesosy avy any Nazareta no ilainao. Mandehana fa rehefa izy miditra tsehatra, tsisy fahararahana zany eo. Nofo zany tantara lasa ny fahararahana zany, fa omby amin'ny lafiny rehetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo, mpamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka nome anareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Teneniny eo akaikinao zao ny izy hoe iray aminy sika hoe miaina ny fisiny tsy misy anao velona, fa tarafina amin'ny fisiny ny fisinao. Zay dia zao hoe zao tadidio, ny fisin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mbola misy lavitra no ny fisiko. Ary ny fahasoavany hoe eo amin'ny fiainako mandrakariva sy eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Dia zareo ny fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.